Izay ny makasika an'iny fa natokan'ny zandarmarim-pirenena ho andron'ny zandarmarim-pirenena ny androany faharoan'ny volana aprily. Ho fanamariana izany hetsika goavana izany ary nanatanteraka fandaram-potoana izy ireo teny anivon'ny tranombokim-pirenena Ampefloateny fandaram-potoana izay niompana indrindra tamin'ny fampahafantarana ny asa sy ny andraikitra izay sahan'ny zandarmarim-pirenena. Zandarmarim-pirenena akasitrahana mpiambina ny soatoavana republikanina mahomby ary matianina. Io loha hevitra novidina nandritra ny fankalazana ny andron'ny zandarmarim-pirenena notanterahana androany teny amin'ny tranombokim-pirenena teny Ampeflo. Nampahafantarina nandritra ny hetsika ny andraikitra sahan'ny zandarmarim-pirenena, andraikitra izay mifototra amin'ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Tamin'itony izany ny karazana ministra iny gendarmerie nationale gardienne des valeurs républicaines efficace et professionnelle. Afatsika tika miteny gasy na ohatra fa mahatika amin'izay. Tiany aseo zany amin'ny vahoaka fa miezaka foana zany gendarmerie ninona zavatra aseho hatramin'izay imosondry le loasatsy loa zany mamagary misy foana misy gendarme manao adalana aseho anay fa miezaka foana zay anahaka ny politika ankapobeny ny gouvernemanta zany hoe gendarmerie izay tandron'ny filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananana. Ny tsy fampian'ny fitaovana, nisan'ny zandary am-perinasa ary ny fiovan'ny toe-tsainy malagasy no voalaza fa olana ho an'ny zandarmarim-pirenena amin'ny fanatanterahana ny asany. Manoloana ny fisiana zandary voasaringitra amina raharaha maloto toy ny tranga tamin'ny Mananjary sy Moramanga, nambara lehibe ny zandarmarim-pirenena fa manasa azy izay mandika amin'ny fitsipifehezana sy ny tsy fanaran-dalàna ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena ary nisy ny fepetrany raisina ho an'ny zandary tafiditra amina raharaha maloto. Tokony tsy hanaritoky amin'ny zandarmerie nareo. Tsy azo eritreretina zany hoe fanjakana tsisy zandarme zany. Fa miaro atsika ireo miady amin'ny sécurité ireo. Angaviana mba tsy focaliser amina événement anankiray itsika rehetrarehetra. Fa ny asan'ny zandarmerie dia be fa za zavatra anankiray no focaliser ny asan'ny zandarmerie zany tonga atsika hoe sanatry vava hoe ravoravo-tanana anaritoky amin'ny zandarmerie. Efa midoboka efa MD ireo zandarme roa efa MD io moa zany cour criminel ordinaire dia raha vao misieze zany ny cour criminel dia ho tsarainy zareo any Mananjary zany. Ankoatra ny famelabelan-kevitra arahina hevitra ny fampiratiana samihafa nisy ny fampisehoana fahaiza-manao nataon'ireo zandary tao anatin'ny fanamariana ny andron'ny zandarmarim-pirenena.